Rontona valandavanoany fahasoavana sy fiadanana amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany tompontsika. Amen. Ny filazantsara araka ny marika toko fahafolo ny andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby telopolo izay efa novakiny ny mpanompon'andriamanitra teo no hifampahirezantsika indray satria efa natao teo amin'ny fampovana fahatelo ihany io saingy tamin'ny endrika hafa dia endrika hafa ihany koa zao faefatra izao. Ny fahafatesana sy ny fitsanganana zany no tazantsika ao anatin'ny perikupa mamaky ny voalazan'ny Jesosy Kristy ao anatin'izany perikupa izany tsika ny filazantsara aka amin'ny marika dia miresaka ny fahafatesana sy ny fitsanganana zany raha mpangona amin'ny teny raimbava. Mandositra mafy ny fahafatesana ny olona ary fiantsika voajanahary zany mandositra ny fahafatesana ny olona tsy teritreritry zany fahafatesana zany ny olona mbola velona ary rehefa tonga ny namandindony zany dia miorooro sy matahotra an'izany fahafatesana zany. Anisan'ny mahaliana ny olona ny hoe velona tsy ahita fahafatesana, tsy mpikaroka mikaroka an'izany amin'izao fotoana izao. Ahoana ny ahaveloman'ny olona maharitraritra kokoa na lavidavitra kokoa na mandrakizay mihitsy aza. Ary hitantsika izany fa na dia tamin'ny andron'i Jesosy ireo mpianatra raha nilaza Jesosy hoe raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko ahoanao zany mantsy ny mpianatra anankiray dia hoy ny soratra masina hoe ary dia niely tamin'ny raha laza ny teny zany fa tsy ho faty zany mpianatra zany. Nefa Jesosy izy tsy nilaza taminy fa tsy ho faty izy fa raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko io ahoana zany ahoanao zany. Jaona toko vary amby roapolo andininy fahatelo amby roapolo. Ity texte perikupa ity dia mampianatra antsika zavatra anankiroa mazava tsara. Ny anankiray dia tsy azo hitovirana ny fahafatesana, tsy azo hitovirana ny fahafatesana io. Fa ny faharoa dia mazava fa Jesosy no miantoka ny fitsanganana na hoe misy ny fitsanganana amin'ny maty ary Jesosy miantoka izany. Raha zoina ny fampianaran'i Jesosy eto amin'ity perikupa ity dia tsy azo ialana fa tsy maintsy hatrehina ny fahafatesana raha ho azo manokana. Ialoava-pijaliana zany ho an'i Jesosy mpamonjy antsika. Intelo izy ny nanambary zany ary fanontelo nyty eo amin'ny toko fahafolo andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny faefatra amby telopolo ity. Ny moa ny hoe fanontelo dia hoe milaza fa tsy maintsy hitrangy zany, tsy maintsy hisy eo zany fahafatesana zany, tsy maintsy hijaly ny Mesia ho vonoina ho faty izy. Fantany ny olona hamono azy sy hampijaly azy lohan'ny mpisorona sy ny mpandora-dalàna izay misy ny fahefam-piangonana ny sinedriona miampy ny jentilisa dia ny fanjakana sy ny fahefana romanina izay nanjanaka ny jiosy tamin'izany fotoana izany. Fantany ny toerana isehony zany. Aiza ny toerana isehony zany? Ao Jerosalema. Fa hitantsika eo amin'ity perikupa ity fa izy ny aloha lalana ny mpianatra. Fantany zany rehetra zany. Saingy tsy maintsy hoany izy, tsy maintsy hiatrika izany izy. Ka ampianarin'ny tompo antsika zany amin'ny alalan'ity perikupa ity fa zava-misy tsy maintsy hatrehina ny fahafatesana. Zava-misy tsy maintsy hatrehina ny fahafatesana. Ary na dia misy misakan'izany azy tsy Jesosy ihany io fa Paoly apôstôly hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly toko vary amby roapolo teo. Fa rehefa nahalala tamin'ny alalan'ny Agabo mpaminany ny kristiana tao Kaisaria fa ho fatorany Paoly rehefa tonga any Jerosalema dia nandrara azy hoe aza makany ianao. Saingy tsy nanaiky Paoly. Ary zany mpanompon'Andriamanitra. I Jesosy tsy nitady nitetika ialana amin'izany fahafatesana zany fa nanambara tamin'ny mpianatra aza hoe tsy maintsy ho avy zany, nampiomana amin'ny mpianatra hoe tsy maintsy ho tonga zany. Eto zany dia tsy mampianatra antsika ny hoe tsy handalo fahafatesana akory ny tompo.
de matsy le adihevitra be am'izao fotoana zao miaro ve ny tompo sa tsy miaro ny tompo fa tsy mampianatra anao izy hoe tsy andalo fahafatesana ianao tsy mampianatra anao izy hoe tsy ho faty ianao fa mampianatra atsika izy fa tsy maintsy holalovany zany fahafatesana zany ary ny olona velona rehetra dia tokony hahalala zany zay le lazain'ny mpitoroteny toko fahasivy andiny fahadimy fantatry ny velona fa ho faty izy mahalalana zany ny velona rehetra ny miady varotra hoe la velona zany no azotsika atao fa tsy ny angataka amin'andriamanitra ny mba tsy ho faty fa afaka miady varotra ny hoe la velona tsika amin'andriamanitra ary dia misy olona omen'andriamanitra n'izany ary raha teo hoe la velona dia mila matahotra an'andriamanitra ny fahatahorana an' Jehovah ny maha ela velona fa nytaonany ratsy fanahy ho afoezina ho abolana toko 10:12 mila matahotra an'andriamanitra ny fiarahana amin'andriamanitra ny maha ela velona ny olona ka namaty azy izy eto dia mitohy any amin'ny fiainana mandrak'izay ny fiainana ny fahendreny zany dia ny mahay manisa ny andro havelomana anaovana ny sitrapon'andriamanitra mampianara anay anisany andronay ahoana ny toy any azahoanay fohendry mpianara anay anisany andronay salamo fa 7:12 zany tokony efa hoentsika tsenjery raha teo ary zany keo dia mba hifikiratsika amin'ny finoana fa tsy maintsy ho faty ny olombelona be tsy maintsy handalo an'izany tamin'ny le fidirana teo aloha anareo no nylazako hoe azalany andro miaro tena amin'ny fahafatesana eo fotsiny fa miomana mandrakariva aoka irehetra mitsironareo sikina ny valahanareo ho ny soratra masina aza mandany fotoana miaro tena na andeha anao ny fahafinaretana zao tontolo zao zany no angatahana amin'andriamanitra mba hoe ela velona ianao fa na ho ela velona ianao na ho fohy ny andronao dia tsaro fa tsy maintsy andeha amin'izany lalana zany ianao lalana lehany velona rehetra zany na i Jesosy Kristy azy zanak'andriamanitra dia nandalo an'izany ary ny mpanompon'andriamanitra rehetra izay manara-dian' Jesosy Kristy fa izy no mialoha lalana dia tsy maintsy mandeha amin'izany ary mahalala an'izany izy ary rehefa mahalala ianao fa tsy azo divirana ny fahafatesana dia tsy ny mandositra azy no ataonao fa ny miomana fa mahalala ianao fa tsy maintsy andalo an'izany ianao dia ny matoky an'andriamanitra no azonao atao ny mangataka tombonandro no azonao atao fa rehefa mahalala an'izany ianao dia tsy angoroorona atahotra manoloana ny fahafatesana io zany nge zao ny olana amin'izao fotoana zao ary misy olona aza tsy maninona kory fa no nitahotra ny fahafatesana dia marary satria matahotra resy tahotra dia marary toy ny efa ho faty isan'andro san'andro isaky ny metsika iny na vao mikoa maina fotsiny dia efa metratra ho faty dia ndray mampanontany azy fa aiza le fahatokina an'andriamanitra fa aiza ny fifikirana amin'andriamanitra fa ny mahafinaritra dia izao zay ny fahafatesana tsy azo hidivirana ny fahafatesana jesosy dia ny azy manokana dia tsy azo nidivirana io tsy maintsy andalo an'io ny lalam-pamonjena tsy maintsy andalo an'io ny asa-pamonjena izay ataon'i Jesosy Kristy fa mitovy amin'ny olombelona rehetra ihany koa tsy maintsy andalo an'izany daholo ny olona rehetra mpanompon'andriamanitra fa ny mahafinaritra dia izao mazava ny fanambaran'ny tompo hitsanga tokoa izay hitsanga dia ny fahafatesana tena hitsanga zany ny fijaliana fa saingy izao hifarana zany tsy fotoana hifarana zany ary ny fotoana hifaranana zany dia ny fitsanganan'i Jesosy Kristy raha ho azy manokana ho any izay mino azy rehefa afaka ateloana ho Jesosy dia hitsangana izy dia tsara fa teo dia intelo izy ny namerina ho faty tena azo antoka zany fa ho avy ny fahafatesana fa rehefa afaka telo andro tsy nirony mazava tsara afaka telo andro dia hitsangana izy fotoana voafaritra mazava tsara zany io no mamafa ny fijaliana sy ny fantatsana sy ny fahoriana ary ny mesia natenain'ny jiosy dia hoe mesia voafaritra ho azo samy jiosy fa voatondro ao anatin'ny perikipantsika ny 2:3 androany dia niresaka ny jentilisa hoe atolotry ao tanany jentilisa izy
mandray anjara ny jentilisa amin'ny famonoana an' Jesosy Kristy. Fa efa mamaky ny perikopo amin'ny asa ny apôstôly toko varaiky amby roapolo tsika dia mahita ny Paoly ilay apôstôly ny jentilisa fa mahazo anjara, manana anjara ihany koa ao amin'ny famonjena ny jentilisa raha mino an' Jesosy Kristy. Ary inona izany famonjena izany? Ny fitsanganana amin'ny maty no fiandohan'ny famonjena. Na dia efa eto ambony tany azotsika dia afaka misitraka an'izany. Afaka malala mazava ny tenin' Jesosy fa hitsangana izy, fa mazava ihany koa lazay ny soratra masina fa santatra ihany i Jesosy Kristy, santatra izay hitsangana. Zay le fitentsika malagasy hoe santatra mbavarano fa manetsa be mbola ho avy, izany hoe ho avy ny manaraka. Fa ny tenany tompo ny soratra masina no hidina avy tany an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra ka zay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Tesalonianina voalohany toko faefatra andininy fahinina ambin'ny folo, hitsangana zay maty eo amin'ny Kristy. Na teny hoe maty eo amin'ny Kristy, zany hoe zay mino amin'ny Kristy, zay manana ny Kristy dia hitsangana, hitsangana ny mino amin'ny Kristy. Ary zany dia azo antoka zany, azo antoka zany fitsanganana omeny Kristy zany, zay fitsanganana mamafa ny fahafatesana. Ary tsarovy ry kristianina malalaka fa manana zany fanantenana zany tsika, ary zany tsy hatahorantsika na dia mirondrona aza na ranomasina hoy ny soratra masina, na dia misambaravara aza ny onjany, na dia manaloka aza ny tandindon'io fahafatesana io, dia tsy matahotra isika. Koa zao ny afatra ataon'ny soratra masina, aza mandany andro amin'ny fanandevozan'ny tahotra ny fahafatesana fa hitsanganytsika. Hebreo toko faharoa andiny fadimy ambin'ny folo dia miresaka an'izany. Aza mandany andro amin'ny fanandevozana zao fiainana zao ka hifikitra amin'ny fahafinaretana eto ambonin'ny tany eto. Aza mandany andro amin'ny fahatahorana ny fahafatesana. Tsy manina manao teny averina fa raha nipoko zao toe-javatra zao mafiry tamin'ny olona ny hoe ny tenany raha vao mipoka ny toe-javatra hoe manomboka misy ny aretina mihiboka tsika. Firy amin'ny olona moa ny tena hoe nandohalika dia mivavaka, hoe matoky anao zay ry tompo, fa efa nitsangana ianao efa nandresiny fahafatesana. Ho inona nataon'ny olona tamin'ireny? Lazainy hoe mihiboka fa feno olona ny lalambe, laharana ny pharmacie, laharana ny grande surface, laharana ny tsena rehetra hitady hody faty, dia ny lafo daholo ny zavatra rehetra tamin'ireny fotoan'ireny. Ary entina nanontany tena ny tompo, nanontany atsika ny tompo, nanontany ny tenany izy hoe fa aiza ary ny finoan'reto olon'reto ny fitsanganana amin'ny maty. Misy fitentsika marina fa misy fitentsika mamy miaina, mamy miaina. Fa raha tena mamy miaina dia ny fitsanganana miaraka amin'ny Jesosy Kristy no tena fahavelomana. Averiko indray fa aza miorooro amin'io fahafatesana io. Fahafatesana tsy maintsy azo hidivirana io fa tsy maintsy hitranga io, fa manantsika manana ny Kristy, ilay fananganana ny maty sy fiainana. Zay mino azy na dia maty aza dia ho velona indray, ary zay velona ka mino azy dia maninona? Tsy ho faty mandrakizay. Fanontaniany tamin'ny reo anabavy Lazarosy hoe mino zany va ianao? Fanontaniany tompo amintsika koa zany, mino an'izany ve tsika? Raha minotsika asa te matahotra na miorooro amin'io fahafatesana io. Mivonoana. Inona fahavononana? Fahavononana tsy hoe rovinana no faty, fa ny fahavononana dia hoe manana ny Kristy ve ianao, fa ao amin'ny Kristy no anantenana fahavelomana mandrakizay.
iorena tsara amin'ny finoana revana malala iorena tsara amin'ny finoana fa fotoana iorenana amin'ny finoana zao fitsapana sozaatoetra azo zavatra mitranga amin'ny fiainantsika zao ary tsy ny hahafatesantsika kory ny tena tanjon'andriamanitra taka nhitantsika eo amin'ny joba toko faharoa eo fa ny zatoetra ny finoantsika mba hitana mafy ny fahamarinantsika hitana mafy ny mahampanompon'andriamanitra tsika dia ngany ho voatananao tsara ny mahakristianina anao voatananao tsara ny fahatahorana n'andriamanitra voatananao tsara ary voatanantsika tsara ny finoana fa efa nitsangana Kristy ary zay maty eo amin'ny Kristy dia tsy maintsy hitsangana ihany koa tadio fa tsy mandeha ho azy tsy automatika akory ny fitsanganana fa zay miaraka amin'ny Kristy no anana fitsanganana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Vavakisika indreny fifalianay nandre ny tenin'Andriamanitra zay nampianatra anay ny tenin'Andriamanitra na dia miady fo mafy azy zay tsy ho tonga aminay ny fahafatesana dia nampianarana zay androany fa tsy azo hidovirana ny fahafatesana. Jesosy Kristy dia tsy maintsy nandalo an'izany ary tsisy olona velona eto ambonin'ny tany ka tsy handalo fahafatesana. Ny mino rehetra dia tsy maintsy handalo an'izany ka tsy ny orooro amin'ny fahafatesana akory. Nahatahotra zany tsy zany no adidy nomenao anay fa ny atoky an Jesosy Kristy ilay mialoha lalana anay amin'ny zavatra rehetra amin'ny fahafatesana sy ny fahavelomana. Izy ny santatra zay efa nodimandry, izy ny santatra ny fitsanganana amin'ny maty. Ataovy mino an'izany zay, ataovy matoky zay ka tsy olona miororo ny fahafatesana no hita ty am-piangonana no monina ny an-trano fonenana fa olona vonona tanteraka andalo an'izany fahafatesana zany raha ho avy zany satria manana an Jesosy Kristy tompo mpioreno amin'izany finoana zany ny mpiara-mivavaka aminay rehetra eto amin'ity salemo vaovao ty ka esory ny tahotra zay matahotra, esory ny oroorony zay miorooro, ny fisalasalana zay misalasala ary ataovy matoky zay fa eo an-tananao ny fiainanay. Mivavaka zay ho an'ny fiangonanao androso lalandava ny fitoriana ny filazantsara dia ny fanambarana fa na misy aza ny fahafatesana dia misy ny fitsanganana ary Jesosy Kristy tomponay no mampananteny zany sady efa nitsangana raha teo. Mpianaro ny fiangonanao manerana ny Madagasikara sy manerana zao tontolo zao tsy atahotra fa ilaza ny teny somafaly amin'ny olona rehetra fa ety amin'izao tontolo zao no misy fahafatesana, misy fahoriana kanefa ny toky sy fanantenana dia eo amin'ny Kristy araka ny teniny hoe matokia fa izao efa naresy izao tontolo zao. Vavaka zay ho an'ny isam-pianakaviana mba ho arovanao amin'ny tahotra sy orooro ny fianakaviana, mba ho arovanao amin'ny tsy finoana fa mba hahatana tsara ny maha-kristianina azy. Vavaka zay ho an'ny fianakaviana kristianina rehetra to amin'ity fiangonana misy anay ty sy any amin'ny fiangonana hafa ihany koa mba ho tehirizinao amin'ny finoana isam-pianakaviana ary raha sitraky ny fonao tompo miady varotra zay no ela velona amin'ny fanompona an'Andriamanitra ka hiantoanao zay ahavelona anay. Raha marary zay dia ianao ny antoka ny fanasitranana anay, raha tsy mihinana zay dia ianao ny antoka ny sakafo anay, raha tsy misotro zay dia ianao no hanome rano hosotrona anay, raha tsy mitafy zay ianao no hanafy anay, ary raha tsy manaka ialofan'izay dia ianao no ialofanay. Ataovy toy izany ny fiainanay fampanomponao zay mba ho hitan'ny olona rehetra fampanomponao tokoa izay reto. Vavaka zay ho an'ny Madagasikara mba ho afaka amin'izao valana retin'izao zay andresy ny fahafatesana. Fanindrininy fonay eo anatrehanao Andriamanitra dia no velona eo anatrehanao mandrakarivo zay ary no ela velona eo anatrehanao. Kanefa raha tonga koa ny fotoana dia ny ho raisina eo an-tananao zany no fanindrinay mandrakariva tompo. Petraka eo aminao ary ny andro rehetra mbola hahavelomanay ary apetraka eo ambany fahasoavanao ny fiainanay
mba tsy anatahotra zay fa azo toky noho ny amin'i jesosy kristy zanakao lay fa nampianatra na hivavaka hoe rainay eo zay ny an-danitra mba sinona ane ny anaranao tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra eo anain'io zay anina sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay zay ny eloka taminay za mitonanay mifakampanahy fa manafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen